Ty lapan-kolontsaina ty zany a dia navaozina tanteraka tamin'ny 2004-2005 teo. Simba tanteraka izy io ary ny Ravalomanana moa zany dia efa rahantsika malala fa ty fivoarana izy dia navaozina tanteraka zany io lapan-kolontsaina io mba ampivelarana bebe kokoa ny tanora sy mba hisehatra hiasan'ny mpanakanto eto amin'ny tanàna Antsirabe. Dia tsy teny fotsiny zany hoe ito lapan-kolontsaina ito fa mbola maro ny foto-drafitr'asa isan-karazany dia toy ny tanàna Maimandry, tanàna vaovao naorina zany izy io nanangonana ny olona sahirana tao an-tsenana Sabotsy. Ireo olona ireo zany tsy nanana trano ipetrahana, sahirana mahantra mihitsy zany dia naorina ny tanàna teny Maimandry zany dia nanaovana trano dia samy zareo samy sahirana zany nanorina le tanàna io, nanao trano fanometanana dia nisy ONG zany niara-niasa tamin'izy ireo nanome sakafo, nanome ny misahana ny fahasalamana sy ny lafiny rehetrarehetra dia nanome ny akora hoentina ambolena sy ny ompiana nanome zanak'akoho isan-karazany dia nisy ny ao amin'ny lafiny fahasalamana zany dia nisy sehatra iray koa zany teo ny karakarana ny fahasalamana rehetra zaza. Dia izay indrindra natonga anay sy ny olona tian'ny candidat fa 2020 hoe aleontsika hiara-hiasa aminazy satria tamin'ny andro antsika na andeha hiteraka eny amin'ny maternitaire tsy mandona ariary fa ny kit ilaina rehetrarehetra dia hita ao daholo zany. Dia ny renim-pianakaviana koa zany faly tamin'ny andro nitondrana satria natao amin'ny sehatry ny fampianarana tsy nandoa izahay renim-pianakaviana ny droit entina mianatra fa nomena hatramin'ny fitaovana ampiasaina hoentin'ny mpianatra mianatra, ny droit zara raha mandoa zany ianao ny tablier mahazo, ny mpampianatra mahazo fitaovana hoentina mampianatra. Ka izay sehatra izay zany natonga anay renim-pianakaviana hoe izy no mety hanafaka an'ity Madagasikara ity.